Grand défi 2024. Grand défi 2024. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu. Kitsapa ny herin'Andriamanitra isika. Kitsapa ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Ho hitan'ny masotsika ireo fahagagana eo ny eo, ho sitrana eo ny eo, demoni mivoaka eo ny eo, ny fanjakan'ny aizina rehetra tsy maintsy ho resy. Ny tanterahana ny sabotsy mba 24 ny volana Aogositra ho avy izao amin'ny 6 ora maraina tsy diso eto amin'ny Coliseum de Madagascar. Tsy misy miala maina zay rehetra manatika ny fotoana io. Tory-teny misy fahefana, vavaka manova zavatra, délivrance mandrava ny asan'ny demoni, anasanatsika rehetrarehetra tsy akanavaka na izana izy. Ianao mpino kristianina reraka kara-pana raviravitana tsy mety mahita fahombiazana, manasanao izay ho tonga hanova ny zava-misy rehetrarehetra. Sabotsy fa 24 ny volana Aogositra ho avy izao amin'ny 6 ora maraina eto amin'ny Coliseum de Madagascar. Hitondra ny tenin'Andriamanitra misy fahefana ny pasteur Hertine Randrianina. Grand défi 2024. Vahaony. Si je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré.